fandrahoana tompo klasy tompo vavy misy andia andrahoana amin'ny tombandavana na franc ato amin'ny faritra masina atsimon'ny Madagasikara izay mitondra orana amin'ny faritra Iorombe sy atsimo atsinanana. Tsara ihany koa ny mampiomana dia izao fa ho avy ny alondrano amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana Androy sy Anosiny amin'ny zoma ho avy izao ka tokony hitandrina na tsy handrika mihitsy ny ponina amin'izany faritra izany. Toy izao manaraka izao ny mety toetry ny andro no tombatombanana ao amin'ny rapitso atombotsika avy hatrany amin'ny maraina. Mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Ilatsaka ny orana tandrivon-drahona ny faritra Varivavafitovinany sy atsimo atsinanana iny ary mahazo ny faritra Iorombe sy Anosy Anjombona kosa ny andro ny faritra atsimo andrefana sy Androy ary ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola mafimafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra ny any amin'ny tendrony avaratra sy atsimon'ny Madagasikara fa anorana ny andro ny aty faritra Varivavafitovinany atsimo atsinanana ary eo anareo any amin'ny ilany atsinanany Otmatsiatra sy Iorombe ihany. Anoram-baratra ny faritra avaratry Bongolava ary ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia mihetsika firy ny ambany indrindra izao dia 12 degré celsius any avakina karatrano fa 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika ny Mahaiva-Tanàna sy ny faritan'ny Mahajanga. Dia ity indray no tsara fantatra raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao hoe hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any La Réunion any. Anorana tandrivon-drahona any Paris sy Maurice raha kotrika izany any Bangkok. Anorana malefaka amin'ny faritry Comore fa andrahoana ny andro any Johannesburg. Dia izay no izy mametraka ny mandrapitafa tompo klasy tompo vavy.